ho aminareo ny fahasoavana. Miara-mandinika soratra masina sika ka dia nomboana ny salamo 7:20 andiny 5:20 hatramin'ny 2:70. Mitsangana ary idera sy anome voninahitra an'Andriamanitra. Ho ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny Tompo, Jehovah, efa nasianao soa ny mpanomponao araka ny teninao. Ampianaro fahafantarana tsara ny fahalalanao, fa matoky ny didinao aho. Fony tsy mbola azo pahoriana aho dia naniasi, fa ankehitriny dia mitandrina ny teninao aho. Sady tsara ianao ny mpanao ny tsara, ampianaro ahy ny didinao. Namoron-dainga ambelezana ny priare, amin'ny foko rehetra mitandremako ny didinao. Matavy tahaka ny menaka ny fony, fa izao kosa dia ny lalanao no iravorafoko. Soa ihany aho nampahoriana, mba hianarako ny didinao. Ny lalan'ny vavanao no mahatsara, mihoatra ny volamena sy ny volafotsy tsy omby arivo. Amen. Tompo isaoranay ianao, satria hatramin'ny voalohany dia efa nanome anay ny fahavelomana. Nahary izao tontolo izao eo tamin'ny fahatsarana rehetra ianao, ary naneo ny fahatsaranao koa tamin'ny zavaboarinao. Misaotra fa isan'izany izahay, ary mbola tianao ho atsaraina ankehitriny raha nentinao eto amin'ny tempolinao masina amin'ity maraina ity. Mamindrafo aminay, satria manoloana ny fahatsaranao indrindra no miariary ny faharatsianay. Dia ianao ampody anay indray amin'ny endrika ao Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ka ho tsapanay fa ny finoana no hanamarinana anay. Manatre amin'ny alalan'ny fanahy masina dia ampianaro izahay hahatakatra indray ny tiana ho ambara amin'ny teny izay hovakiana. Mianoho ny vavakay Tompo, ary tanterao ny fanatrehanao ny olona mivory amin'ny anaranao. Noho ny amin'i Jesosy Kristy. Amen. Romanina 5:1 hatramin'ny 5. Isika rehetra iara-maki ny teny amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ho amin'izany, satria efa nomarina tamin'ny finoana isika, dia aoka isika anana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Tamin'ny alalany koa no efa nahazoantsika fanatonana amin'ny finoana ho amin'izao fahasoavana hitoerantsika izao, ka dia aoka isika hifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra. Ary tsy izany ihany, fa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana azy, satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana, ary ny faharetana mahatonga fahatsaram-panahy, fahatsaram-panahy voazatoetra, ary ny fahatsaram-panahy voazatoetra mahatonga fanantenana, ary ny fanantenana dia tsy mampamenatra, satria ny fanahy masina izay nomenantsika nentina pidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ampontsika. Amen. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, iteninao no fahamarinana. Amen. Tompo, mbola mitalao sy mangataka ny fanahinao masina izahay, ampidina fahendrena indray ao aminay tsiraray avy, hitombonay amin'ny fahalalana ny sitraponao sy ny fahavononana iaina ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Somary niova ny endriky ny taratasy eny ampelantanantsika satria ny perikopa manoloana antsika dia azo lazaina hoe tena tokony ho fantarina lalindalina kokoa, fa miantoka ny fahalalantsika ny hevitry ny atao hoe fiainana kristianina. Dia tsy nataony hoe boky fanampiny sy ny sisa efa nandalo teo amin'ny bokin'ny Romanina ihany moa isika, fa tsy maninona andeha hifampatsiahy hoe ahoana moa ny hafantaranareo ny bokin'ny Romanina. Soratany Paoly. Sompotry ny reformasiona. Fampianarana fotom-ponoana mizara roa, ny toko voalohany hatramin'ny toko 1:20, ary fampiarana kosa ny 12 hatramin'ny toko 9:20. Efa voalaza teo.
mahafinaritra fandraisana anjara inona koa fa azadonoina fa tsy fantatra amin'ny mazava ny namakilay tamin'ny fitoriana tany Roma. Fantatra kosa nefa dia tena nisy jiosy ny ovafo kristianina ary ny jentilisa rahateo dia tonga babo ny filazantsara. Fiangonana nalaza maneran-tany amin'ny finoana ny fiangonana tao Roma. Ary tsarotsika ny fampieritrretana hoe mahagaga fa ny boky ny Romanina no loharan'ny réformationna nefa dia Roma no renivohitry ny katolika. Zavatra tokony ho mariana izany. Any hoe tsy avelan'Andriamanitra ifampiatakataka izany tsika raha ny hevitr'Andriamanitra. Ao Roma ny renivohitry ny finoana katolika fa ny epistily ho an'ny Romanina no sompotry ny réformationna. Tsy afaka tsy araka izany tsika. Eny ary dia andesika andinika an'ity Romanina toko 5:1 hatramin'ny 5 ity. Ny manomboka ao tsara aloha ny mametraka hoe ity Romanina toko 5 ity izay eto amin'ny masika dia vokatry ny na toy ny fampianarana manao hoe no hamarinana tamin'ny finoana isika na ny finoana no hanamarinana antsika. Manomboka amin'ny Romanina toko 1:9 12 hatramin'ny toko 4 hitantsika eo dia izay no hampianaran'ny Paoly apôstôly. Ny finoana no hanamarinana ao amin'ny 2:17 misy an'ilay hoe ny marina amin'ny finoana no ho velona. Dia hitantsika teo amin'ny vakiteny fa misy manao hoe koa amin'izany. Izany hoe rehefa nampianarin'ny Paoly fa no hamarinana tamin'ny finoana isika dia te-hiteny Paoly hoe izao ary ny vokatra izany fanamarinana antsika amin'ny finoana izany. Izao ary ny vokatry ny fahasoavan'Andriamanitra tonga eo amin'ny fiainantsika. Izany hoe mampiditra ny vokatry ny fanamarinana tamin'ny finoana ampianariny hatreo amin'ny toko 4 Paoly apôstôly raha miteny hoe koa amin'izany. Misy fitohizan-kevitra eo izany amin'izay voalaza teo aloha. Dao ary sika ny manomboka ao amin'ny taratasy dia mivoambolana manao hoe nampidina. Sarotra be le soratra grika. Ekishitai avy amin'ny matoanteny hoe ekshio mampidina. Izany hoe ny dikany dia mandraraka, mampidina, mampianaka. Ny voalohany moa izany raha alaitsika sary an-tsaina dia toy ny hoe mandraraka rano, mampidina dia mampidina arak'izay. Ny mampianaka dia ohatry ny mieritreritra menaka angambisika dia hoe mianaka ny menaka fa zay. Ao amin'ny 5 misy an'io ho resantsika ery ambanimbany ery ny hevitra avoakan'izany voambolan'izany. Izany hoe rehefa nararaka dia tsarotsika ny fahendrena malagasy hoe raha niraraka tsy azo raofina intsony. Rehefa nampidiny ny fanahy masina ao am-potsika ny fitiavan'Andriamanitra dia tsisy afaka nalazy ao intsony. Rehefa nararaka mantsy, rehefa nampidinina dia tsisy afaka mpiakatra intsony. Rehefa nampianahana tsy misy afaka nangona intsony andao raofina io dia angonina io. Fa tena hoe mianaka. Izany hoe koa tena manenika ny maha isikatsika manontolo. Mianaka ao am-potsika, nampidinina, nampianahana ao am-potsika ny fitiavan'Andriamanitra tena manenika ny momba antsika manontolo, manenika ny fiainantsika
manontolo. Fa io matoan-teny koa dia filazana zavatra efa vita ary mitohy sy mitoetra. Ny endriky ny matoan-teny zany amin'ny grika misy hoe dia hoe aorista, dia filazana zavatra efa vita mitohy ary mitoetra. Tsy dia misy zany amin'ny filazam-potoana frantsay fa izay izy amin'ny grika efa vita dia mitohy ary mitoetra. Tsy azo esorina ary mitohy, tsy hoe vita indray mandeha fotsiny fa asa mitohy, zany hoe ny fanahy masina dia nampidina ary mbola mampidina sy mampitoetra ny fitiavan'Andriamanitra ao anatintsika. Izay ilay voambolany. Fiteny malagasy izany dia hoe nampidina dia hoe vitatreo, fa raha ny matoan-teny grika dia misy an'ireo hevitra anankitelo mifameno ireo. Nidina, nampidina ny fitiavana ny fanahy masina, asa mitohy ilay fampidiana, zany hoe mampidina tsy tapaka, mampidina tsy tapaka, ary mitoetra. Dia tsy azo esorina tsony izay efa tafidina, tsy azo ampiakarina indray, tsy azo rofina tsony izay efa ndraraka, tsy azo angongonina tsony ka andeha ho atao aiza ny efa mianaka ao amin'ny fontsika mpino. Ndahoarisika hevitra manandanja. Mba azotsika ny hevitry ny soratra masina dia averina kely amintsika aloha ny hoe fataiza tokoa moa isika mialoha ny finoana ka nahatonga antsika ho tonga havan'Andriamanitra, nahatonga antsika ho vita fihavanana amin'Andriamanitra. Fataiza moa isika, na inona marina moa isika talohan'ny fampihavanana nataon'i Kristy, talohan'ny finoantsika an'i Kristy. Olona manahoana isika? Ny soratra masina ao amin'ny Isaia 7:20, andininy 20 sy 20 dia azontsika jerena. Ao ilay misy hoe tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy sy fanahy. Onge jerentsika izany, madika vetivetin'ny Baiboly isika. Isaia 7:20 hitantsika eo amin'ny taratasy 20:20. Izao no voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo: fa ny ratsy fanahy dia tahaka ny ranomasina misamboaravoara, eny tsy mety tafatoetra izy ka ny ranony dia mamoaka loto sy fotaka. Tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy, hoy Andriamanitra. Tsy mbola vita fihavanana, misamboaravoara ohatran'ny ranomasina, olona tsy mitombona. Ny ratsy fanahy moa zany dia anondrona indrindra ny olona tsy mino an'Andriamanitra ambaran'ny Baiboly. Inona koa ny Romanina 7:7. Ahoana? Fandrafinan'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra sady tsy any akory izany. Talohan'ny finoana zany sika dia inon'Andriamanitra? Rafy, mbola hafa no hoe fahavalo, fa rafin'Andriamanitra isika. Rafin'Andriamanitra isika talohan'ny finoana. Dia jereo indray ny Jakoba 4:4, mora tadidy koa angamba izany fa ohatran'ny mbola tsy nifantoka tamin'izany loatra isika, fa ny Filipianina 4:4 nazatra antsika. 4:4 manamafy an'izany andiny soratra masina izany, izany hevitra izany. Hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo: ry mpisitaka mijangajanga tsy fantatrareo fa fandrafiana an'Andriamanitra misakazana amin'izao tontolo izao. Koa na iza te ho sakaizana izao tontolo izao dia fahavalon'Andriamanitra, sady rafy no fahavalo. Izany ny toerana nisy antsika raha nisakaiza tamin'izao tontolo izao, tsy mbola niavana tamin'Andriamanitra isika. Izany no fiainantsika raha mbola tao anatin'ny fahotana sy ny tsy finoana isika, fa mbola tsy no hamasinana no marinina ary tsy nino an'i Jesoa. Rafy sady fahavalon'Andriamanitra. Eo amin'ny andiny voalohany ary dia voasoratra hoe amin'ny anaran'ny Tompo: koa amin'izany satria efa no marinina tamin'ny finoana isika, dia aoka isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesoa Kristy Tompontsika.
koa amin'izany satria efa anao marina tamin'ny alalan'ny finoana isika dia aoka isika anana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Izay ny hevitra voalohany eo amin'ny toko 5:1. Satria fahavalo isika tany aloha no ny amin'ny finoana any Jesosy Kristy dia tonga havan'Andriamanitra, vita fihavanana amin'Andriamanitra. Ireo misy andininy maromaro ilazana hoe ny fampihavanana vitan'i Kristy tokoa dia miteraka fiadanana ho antsika. Miala tamin'ny endriky ny fiainana misy onja toy ny ranomasina isika dia tonga ny fitoniana sy ny fiadanana. Tsy ary ovaka itsika moa fa raha misy ihany ny fotoana dia mety hiverina isika hamaky an'ireo. Ao ny Romanina 2:17 no hamarinina ny marina amin'ny finoana novelona, ny 3:4, ny 4:5, ny Jaona 4:17. Ainareo tsy nijery ngamba ny fiadanako nomeko anareo tsy taka ny fanomeny izao tontolo izao fa fiadanako nomeko anareo. Ny asan'ny apôstôly 10:7, Romanina 9:10, 4:7, ny Isaia 2:13, Galatiana 5:12, fitiavana, vokatry ny fanahy dia fitiavana, famoram-panahy, fiadanana vokany. Izay ny vokatra voalohany ateraky ny finoana ny famonjeny Kristy dia ny fiadanana. Ianao vita fihavanana amin'Andriamanitra. Tsy hoe ny havanavana fotsiny izany dia hoe anao aky be ohatran'izao amin'Andriamanitra, ndao iombony, tsy tonga ho azy ny fiombonana fa tena vokatry ny finoantsika ny asa mpamonjena nataon'i Kristy, ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy mihavana ho azy fotsiny sika ohatry ny fanaon'ny sasany hoe tsy te hisahirana dia rehefa miravina ho azy eny, rehefa ela ve ny ela tsy hifamangy eo ihany miandry taom-baovao tonga. Fa tsy izany, tena nisy asa goavana, fahafoizan-tena ngeza be nahatonga antsika ho tafaverina hiombona amin'Andriamanitra dia ny fahafoizan-tenan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Dia inona ilay tena hoe vokatra? Fitian'ny mpanohatra izy amin'ny hoe vita fihavanana amin'Andriamanitra isika. Fa inona no ao anatin'izany? Ninona lasa kosa ilasanao? Dia izao ihany, tsisy azo resahana tsony momba an'izany afa-tsy ny hazo fijalian'i Kristy. Io no manafina ny lasanao rehetra, ny lasanao ratsy rehetra. Io no manafaka ny lasanao ratsy rehetra. Rehefa vita fihavanana amin'ny Kristy isika, amin'Andriamanitra isika, no ny finoana ny Kristy voaomby teo amin'ny hazo fijaliana, ilay mpanakanto ny fampihavanana hoy ny soratra eo, dia moa izany nadikako hoe artisan dia nadikako fa tsy dia mitovy loatra fa mba tia hampiasa an'ilay hoe mpanakanto, tena ohatrany hoe artista mihitsy Jesosy raha toka nanaiko ho faty teo amin'ny hazo fijaliana, ny kolikoly sy ny karakara ny fihavanantsika tamin'Andriamanitra. Tena ny angaliana mihitsy izany ilay fampihavanana, tena ara nataony ho ara mihitsy ilay fampihavanana, dia ny angaliana atotony tao daholo ny fahaizany fiainany rehetra moa izany fantatsika. Izay no hoe vita fihavanana amin'Andriamanitra dia azo alaina sary no hoe tsy misy ninina azonao tenenina intsony na foazina intsony, azon'izaniza resahana intsony mombanao sy Andriamanitra afa-tsy ny hazo fijalian'i Kristy. Voafafany daholo ny lasanao ary tena tombo-pahasoavana izany. Tsy tadidy tsy ny hoe omby 20 sa omby 2000 nangalariny dalo. Dalo ny vafo moa ohatra ny laza olona hafahafa zao. Tsy tadidy tsony izany
ny fitondratena ny olona anankiray izay mety hoe tena araky ny raha hoe maty ilay mpivarotena rehefa tonga tamin'ny finoana ny Kristy teo amin'ny hazofijaliana ny olona atao hoe farahijy amin'ny mpanota sisy atsiarovana n'izany lasany izany tsony voafafy izany ny hazofijalian'ny tompo sisa no miariary eo amin'ny fiainany dia izay ilay hoe voaomby miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazofijaliana aho tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko dia izay ny dikan'ilay hoe vita fihavanana amin'Andriamanitra voafina ny daholo ny lasanao ity Romana 5:2 ity zany dia mametraka antsika eo anoloan'Andriamanitra dia isika efa voafafa ny lasantsika miresaka momba ny lasantsika eo anatrehan'Andriamanitra Romana 5:2 fa manohy ny soratra masina eo amin'ny 2 sy ny 3 eo amin'ny 2 azafady izao ny voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo tamin'ny alalany koa no efa nahazotsika fanatonana amin'ny finoana ho amin'izao fahasoavana itoerantsika izao ka dia aoka isika hifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra tamin'ny alalany koa nahazotsika fanatonana amin'izao fahasoavana itoerantsika izao ka aoka isika hifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra ny 2 dia misy vokatra anankiroa hafa ateraky ny finoana ani Jesosy Kristy ilay nanamarina antsika tsy fampihavanana tamin'Andriamanitra ihany ka namafa ny lasanao ratsy tsy ahitana fa tsy ny hazofijalian'ny Tompo fa ny fiainanao ankehitriny koa dia afaka iainanao amin'ny fanatonana tsy misy fetra tsy misy fisalasalana an'Andriamanitra vitiny izany ny lasa samy vita ino izy Andriamanitra fa amin'izao koa dia afaka manatona an'Andriamanitra tsy misy fepetra tsy voafetra ny toeransika tsy voafetra ny fotoana tena fifankazahoana fifankazarana tsy misy elanelana tsy misy sakatsakana intsony malalaka ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ho an'ny jiosy izany dia tena fahasoavana be satria ny jiosy dia tsy afaka manatona an'Andriamanitra ary raha mahita an'Andriamanitra aza dia toy ny maty ny aona amin'ny fahamasin'Andriamanitra izany ohatry ny Isaia omaly tao amin'ny Isaia 9 dia tena zava-doza mihitsy fa amin'izao vokatry ny asan'ny Kristy fahafatesany teo amin'ny hazofijaliana dia afaka manatona malalaka an'Andriamanitra isika foana ny elanelana eo amin'Andriamanitra sy ny olona tsy voafefy ianao ary tsy voafetra ny toerana na ny fotoana iaonanao amin'Andriamanitra fiangonana maro no nisy an'ilay fefy teto anoloana teto taloha ary efa nampianatra ny fiangonana taty aoriana dia ady be izany hoe esory ny fefy iny bedindry dadabe sy ny tara ahoana io no esorina fa rehefa nampianarina soratra masina dia hoe tsisy fefitsony ny fahafahana miditra amin'ny fahalorantena makeo amin'ny alitara malalaka izany izay tia anatona dia manatona tsisy fepitoana tsy voafetra ny toerana na ny fotoana ny fanatonana ary tsy misy fefy intsony malalaka fahasoavana koa izany tsy voafefy ianao amin'ny fotoana rehetra amin'ny toerana rehetra tianao anatonan'Andriamanitra amin'ny alalan'i Kristy dia malalaka izany mivoa malalaka ny varavaran'Andriamanitra hidiranao fa ny vokatra fahatelo ankoatra ny hoe fihavanana amin'Andriamanitra sy ny fahafahana mifanerasera malalaka amin'Andriamanitra ny vokatra fahatelo hitantsika eto amin'ny 2 dia ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra mazava araka izany fa toerana misy atsika pino nanomboka teo amin'ny naneketsika ny fahafatesan'ny Tompo teo amin'ny hazofijaliana dia toerany havan'Andriamanitra naman'Andriamanitra fa tsy rafina fahavalontsony fa tsy mipetraka fotsiny teo isika fa naninona
tarian'ny lalany sika miara mandeha aminy sika malalaka ny fiarahana amin'Andriamanitra noho ny amin'ny Kristy. Vao nanomboka teo amin'ny fanekentsika ny azo fijaliana dia avan'Andriamanitra isika, miara-dalana amin'Andriamanitra isika ary ny tanjona dia niara manam-boninahitra aminy mandrakizay. Fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra. Fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra. Fiainantsika izany raha vao niainga teo amin'i Jesosy Kristy dia maninona? Teo amin'ny azo fijaliana dia hifarana amin'ny voninahitra. Mazanao hoe izany sary izany, miainga teo amin'ny fijaliana dia maka amin'ny voninahitra. Raha vao nanaiky hiara hiainga teo amin'ny azo fijalian'i Kristy isika ny fiainantsika, izany hoe nanolo-tena ho an'ny Tompo, nanaiky ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana dia afaka manantena fa hiara-manam-boninahitra amin'Andriamanitra. Fiainantsika hiara-manam-boninahitra amin'Andriamanitra izany dia manomboka teo amin'ny fiombonantsika amin'ny azo fijalian'i Jesosy Kristy. Mandroso isika eo amin'ny andiny fahatelo sy ny fahaefatra. Ankoatran'ireo anankitelo ireo ny vokatry ny fanamarinana amin'ny finoanan'i Jesosy vao teo amin'ny azo fijaliana dia misy ny inona ny voalaza eo? Tsy izany ihany. Finaritra mihitsy. Hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompona hoe ary tsy izany ihany fa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana aza satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana ary ny faharetana mahatonga fahatsaram-panahy voazatoetra ary ny fahatsaram-panahy voazatoetra mahatonga fanantenana. Ahoana tsara? Ity lalana miainga eo amin'ny fahafatesan'ny Tompo teo amin'ny azo fijaliana ity izany dia hiarahana amin'Andriamanitra ilay tonga havana sy namana fa tsy rafy sy fahavalo intsony. Hiarahana amin'Andriamanitra amin'ny fahoriana. Aleoko indray miala raha izany. Ny fiainana miaraka amin'ny Kristy, ny fiainana ao amin'Andriamanitra miaraka amin'ny Kristy dia ampianarin'ny Baiboly fa sekoly ny fahoriana. Ohatra mivaingana amin'izany ny fiainan'ny zanak'Israely. Rehefa nisoron'Andriamanitra tamin'ny fanandevozana tany Egipta izy, nandeha 40 taona tsy teo amin'ny tany tondra ronono sy tantely avy hatrany fa mbola inona? Tany efitra. Inona izany tany efitra? Tsisy ninina fa tsy Andriamanitra. Zava-maitso inona? Tsisy ninina. Tsisy ninina. Tany tsisy ninina. Tsisy zavatra azonao sarangodina, tsisy ninina. Zany nampimonana ny zanak'Israely aleona ihany ny tany Egipta. Aty izay ny entinao, aty amin'ny tany tsy misy rano, aty amin'ny tany tsy misy hanina, dia izay hiverina. Ary ohatran'izany koa ny fiainantsika kristianina. Rehefa misedraina amin'ny fahoriana isika, entin'Andriamanitra ny tany efitra isika, dia misy ny menomenona hoe fa ahoana e? Ka azo mifanarahana. Fa ahoana e? Nga moa izao ilay fiainan'ny olona voavonjy, toa arakaraka ny androsoana no isian'ny olana samihafa. Voatsela ny fampiresaka tao anatina fiainam-pianakaviana anankiray dia miresaka ny fiainantsika eto Madagasikara moa dia hoy aho hoe indraindray ho asika dia latsaka ny fanantenantsika satria mafy loatra ny fahoriana. Dia hoy ilay renim-pianakaviana anankiray, ka mafy anery pastera sady ela loatra e. Ela loatra. Fa izany ilay tany efitra hitondran'Andriamanitra. Mila maharitra isika, maharitra amin'ny fahoriana isika, ary ireny fahoriana ireny dia fizahan'Andriamanitra ny toetrantsika ahafahany mahafantatra hoe tena olona miankina zato isan-jato amiko ve ity pino ity. Tena pino miankina zato isan-jato amiko ve ity olona ity. Sa mbola manankina ny fiainany amin'ny ranona, amin'ny vadiny, amin'ny zanany. Sara tsy ireo zanako tsy ohatran'izao mihitsy. Zany anga.
dia aiza ilay hoe fahasoavan'Andriamanitra natoy izao a za aloha raha tsisy any hovadiko eo dia hoana za aloha raha tsisy any dada sy ny dia inona zany fa tena miankina zato isan-jato amin'Andriamanitra ave isika sa hiankina amin'ny izaniza ray olona be ny tanàna io fa dana aloha mifidy tsy mahazo manao propagande intsony a hoy ny fampianarana hoe fampirisihana fidy no mbola azo atao talata fa efa mifarana maly alina ny propagande dana mifidy fa na iza be ny tanàna io tsy miankina amin'izany ny fiainantsika fa tena miankina zato isan-jato amin'ilay mpanjaka ny mpanjaka mpatady io zany fa matiantoka ianao kristiana raha tsy izay ny fijerinao ny fiainanao sy ny firenena zany tsy midika hoe aza mifidy fa na iza zany tsy adiditsika zany satria fandaminana dia manaraka sika dia andao ary sika fa nahoana tokoa moa zany mbola miaritra fahoriana araka ny voalaza teo dia zan'Andriamanitra toetra sika eny am-pandianana raha tena miankina tanteraka amin'ny fiainantsika dia tsy voatery hoe miaritra fahoriana koa voavonjy fa io ohatra ao anaty fonosana no hoe misy olona voaresy lahatra dia alainy ny tompo ka tsy ny azy ve ny tsara indrindra ohatra ilay jiolahy niara-nomboana tamin'ny Jesoa teo amin'ny azo fijaliana voaresy lahatra dia ahoana hoy ny tompo anio ny aonanao amiko any am-paradisy tsy mangatakandro fa anio ny aonanao amiko any am-paradisy indraindray moa ry havana dia matahotra mihitsy indrindra ny olon-dehibe za tsy anao katekomena fa sao dia voaray ao dia maty voamaika nefa tsara zany tena betsaka mihitsy ny olona manao an'izany dia aleony rehefa tsy vitany tamin'ny fahatanyrany ny fanoratena dia aleony miandry ny rariny amin'Andriamanitra io matahotra izy hoe saony voamanolo tena dia maty dia ahoana fa tena misy tokoa aloha zany ary tena fitiavan'Andriamanitra nyreny olona ireny nisy olona tena nanana fiainana lasa tsy hitanao mihitsy izay hijerena azy fa tonga tamin'ny fanoratena izy nanolo-tena izy tena nino tsy ela taorin'izay dia nongotan'Andriamanitra teto amboniny tany fiarovan'Andriamanitra azy reny mazava amintsika ve tena manana ny hevitra tsy takatry ny saina mihitsy Andriamanitra ary zany tsy dia vitsy eo amin'ny fiainan'ny fiangonana na teto aza angamba nisy zany mety nareo mahafantatra fa raha teo amin'ny fitondram-piangonana tena misy zany tena mafy atoka mihitsy ny ray aman-dreny anankiray ray mpianakaviana izy tonga ihany ny fisotron-dronono ny vazaha mbola tsy hanolo-tena fa matampoka amin'ny vadiny dia hoy aho hoe mbola tsy hanolo-tena ihany ve ianao mialadiny iny izy dia tonga nanao katekomena sady ny tomanimany fa tena angamba toko hoe 3 volana taorinan'izay izy dia nalain'Andriamanitra koa zany ilay fiheveran'Andriamanitra ny famintinana dia hoe marina fa hoy ny 9:7 hoe tsy izany ihany fa tsy midika kory hoe tsy maintsy miaritra fahoriana sika vao tonga ao amin'ny fahatanterahany fanjakan'Andriamanitra ny voninahitran'Andriamanitra mandrakizay misy araka ny fomban'Andriamanitra tsy miaritra fahoriana vetivety dia alainy mbola ampiaretany mafy dia mafy mbola tsy alainy fa nahoinana ny zava-dehibe dia hoe fanantenana tsy mampahamenatra ny efa eo anoloantsika dia ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra dia afaka mandroso isika ny salamo 120 ao anaty fonosana andininy faraika amin'ny fitopolo dia misy an'ilay teny antsika tsy enjery koa manao hoe soa ihany aho nampahoriana hitandremako ny didinao ary ny Romana 5:20 fa ny zavatra rehetra miara-miasa soa zay tian'Andriamanitra ary ny Deutéronomie 5:5 fahafiry ny voasoratra ao faharoa aleo mba vakitsika kely azafady Deutéronomie 4:2 hoe maninona tokoa moa Andriamanitra ny zany toetra
ahoana ny voasoratra izay mahita io mazava-be ho fanamafisana izay efa voaresaka teo a ny antony hitondran'Andriamanitra ny zanak'Israely tany anefitra dia mba hahalalana ny tao am-pony na ankatoa izy na tsy, na hitandrina ny didiny izy na tsy. Dia afaka mandroso isika eo amin'ny Romanina 5:5. Misy ny dingadinganina kely fa ao amin'ny taratasy nareo mijery tsara. Ity andininy farany amin'ny mofina ity no azo lazaina fa hifantohan'ireo rehetra voaresaka teo am-piandohana teo. Raha fitinina moa izany ny voaresaka teo dia ny hoe ny vokatry ny fanamarinana amin'ny finoana tamin'ny fahafatezan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia voalohany ny fihavanana amin'Andriamanitra. Tsy rafy na fahavalo fotsony isika fa namana sy havana. Ny faharoa dia ny fahafahantsika manatona malalaka an'Andriamanitra tsy misy fefy amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toerana rehetra. Rehefa te hanatona an'Andriamanitra ianao dia tonga fotsiny eo anatrehana. N'aiza na rahoviana na rahoviana. Ny fahatelo dia ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra. Izany hoe ny fiainantsika dia miaraka amin'Andriamanitra ary tonga ao amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Fahaefatra tsy izany ihany fa io lalana miaraka amin'Andriamanitra io dia hitaizany antsika amin'ny fahoriana mba hahafahantsika mifantoka zato isan-jato amin'Andriamanitra amin'ny androm-piainantsika rehetra. Ao amin'ny fanazavana moa dia misy an'ilay hoe amin'ny tsipino ny fahoriana dia mampiondrika fa mipino ny fahoriana dia mampitraka, mampisy fanantenana. Amin'ny tsipino ny fahoriana dia manino mampamohy fo, mampitranga fahadisom-panantenana fa amintsika raha izao soratra mazan'izao ny fahoriana dia mamelona fanantenana sy faharetana ao anatsika. Ny mpino raha voahidona ny fahoriana dia te hanapitra ny fiainany androtriny ihany. Okizay fa ny mpino, ny tsy mpino fa ny mpino rehefa hidona ny fahoriana dia ndao ihany mandroso ihany maharitra fahatsaram-panahy voazatoetra. Romanina 5:5 io ny iverenantsika amin'ilay fanazavana voambolana no hoe nampidina. Ity Romanina 5:5 ity no ahitantsika voalohany ny teny hoe fanahy masina atao amin'ny bokin'ny Romanina. Inona ny asan'ny fanahy masina? Ny fanahy masina hoy ny soratra masina no nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ao am-pontsika. Ampifamatorantsika amin'ny Romanina 9:7 sy 5:30 izany tsy misy mahasitra mahasaraka antsika amin'ny fitiavana Kristy na inona mitranga eto ambonin'ity tany ity, na hery ambony na ny ambary na anjely na fanapahana, fahafatesana, fahahoriana sy ny sisa tsy misy hasaraka antsika amin'ny fitiavana Kristy. Nahidin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina ao anatintsika ny fitiavan'Andriamanitra ary mahatonga antsika tsy hiovaova intsony, tsy hiozongozona intsony amin'izay inoana sy antenaina, sy mampamenatra ny fanantenana. Izay ny Romanina 5:5, fanantenana dia sy mampamenatra. Lovakiana tsara. Ahoana izy teo? Romanina 5:5 fa ny fanantenana satria ny fanahy masina izay nomena antsika no nentiny nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ao am-pontsika. Romanina 5:5. No ny asan'ny fanahy masina dia matoky isika fa tena tafatoetra ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Ninona manjo antsika na manahoana tsy hisaraka amintsika izany intsony Andriamanitra. Ny olona mety mandao fa Jesosy tsy mandao.
efa vita fihavanana amin'Andriamanitra sika efa voahidy tika teny hafa dia hoe nanidy ny fitiavan'Andriamanitra ao anatintsika efa tsy hoe nampidina fa raha tambatra zany hoe sady nampidina ny fanahy masina no nanidy ny fitiavan'Andriamanitra tsy hivoaka intsony eo amintsika tsy misy mahasaraka atsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra ninonninona efa vita fihavanana amin'Andriamanitra sika efa miara-mandeha amin'Andriamanitra sika efa manantena hiara-manam-boninahitra amin'Andriamanitra sika tsy voazongozona zany fanantenana zany satria asan'ny fanahy masina mampidina ny fitiavan'Andriamanitra ao anatintsika manidy sele ny fitiavan'Andriamanitra ao anatintsika tena mahafinaritra ty Romana 5:5 tia ampitombo faharesen-dahatra atsika hoy ny fanazavana hoe nampidina sady tsy hoe nanidy io fa tsy nidina nampidinina sady nidina azafady nampidinina sady nidina ao am-potsika ny fitiavan'Andriamanitra tsy misy afaka anala izany ao anatintsika intsony misy dikana anankiroa ilay hoe fitiavan'Andriamanitra ery ambany moa raha mamaky sika ny notikely ray mampidina eny ambany dia manao hoe ny fitiavana an'Andriamanitra dikany voalohany zany dia hoe ilay fitiavana avy amin'Andriamanitra dikany faharoa dia ilay hoe fitiavana za tia an'Andriamanitra mifamatotra zany Andriamanitra androtsaka ny fitiavany tao anaty ary za tia an'Andriamanitra ilay fifamatorana zany dia tsy misy afaka mahintsony zany tsy mampahamenatra antsika ny fanantenana izay ivelomantsika tsy ravy zany tsony ny fihavananao amin'Andriamanitra tsy ilozan'Andriamanitra zany tsony ianao fa miara-dalana aminy ianao miara-dalana aminao izy na dia mizatoetranao amin'ny fahoriana azy ary ho tonga amin'ny voninahitr'Andriamanitra ianao farany ariavana dia ny fandinihan-tena ireo soratra mena andalana 3 ao amin'ny famaranana fampandinihan-tena mandinika isika ny hoe manana finoana marina ve isika fiangonana ka matsiaro hoy tena vita fihavanana amin'Andriamanitra ka miaina izany fihavanana izany eo amin'ny fiangonana ny hoe vita fihavanana amin'Andriamanitra mazy dia tsy hoe za sy Andriamanitra fotsiny satria avan'Andriamanitra dia iny kokoa zany ny hafa ianao avan'Andriamanitra izy avan'Andriamanitra dia mpifaninana zany nareo mpiavana zany nareo mpiavantsika raha vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao dia inona zany dia mpiavana zany tsika io ka inona indray ny adiadiana ediedivana koa nisy mpiady mihavana miady azafady mpiavana miady fa tsy hoe mpiady mihavana misy mpiady mihavana rehefa iasan'ny azo fijalian'i Kristy fa mpiavana miady tsy possible zay tady dia tsara ny havako dia havako na hava-tetezina io na inona amin'ny gasy amin'ny malagasy misy izany hava-tetezana fa amin'ny kristianina tsisy hava-tetezina zany samy zanak'Andriamanitra na amin'ny alalan'ny Kristy isika ianao havako za havan'Andriamanitra ianao havan'Andriamanitra mpiavantsika zay fotsiny teniteneny eto amin'ity fiangonana ity dia vita ny rehetrarehetra za havan'Andriamanitra ianao havan'Andriamanitra mpiavantsika dia averina indray tsy tonotononona angezany hoe ry havana malala zany ery amin'ny pilipitra ery tena misy fototra ary aritsoratra masina zany dia mandinika any amin'izany sika hoe tena manana finoana marina ary voamary ny finoana ave sika vita fihavanana amin'Andriamanitra ary miaina zany fihavanana ao amin'Andriamanitra zany aty amin'ny fiangonana fandinihan-tena faharoa dia ny hoe amaha kristiana atsika manahoana ny fiatrehantsika ny zavatsarotra sy ny olana samihafa mitrango amin'ny fiainantsika amaha kristiana atsika dia tsaroana ilay Romanina 5:3 manao hoe tsy izany ihany maneno koa io raha tena mandinika nareo ahoana koa natao hoe tsy izany ihany ianao zany mba falifaly ery misy an'ilay anankitelo voalohany fa rehefa avy eo tsy eneny amin'ny tsy izany ihany fa aoka isika hifaly na amin'ny fahoriana azy
ama kristianina vita fihavanana amin'Andriamanitra miara-dalana amin'Andriamanitra manantena ny voninahitr'Andriamanitra antsika manahoana ny fiatriantsika ny fahoriana sy ny olana ny zavatsarotra eo amin'ny fiainantsika andavanandro. So dia toy ny olona tsy mpino ihany isika. Fandiniana tena fahatelo dia ny hoe tena tsapantsika ve fa aty amin'ny fiangonana no tena misy ilay fanantenana tena izy, ilay fanantenana tsy mampahamenatra. Any ivelan'ny fiangonana mety misy fanantenana fa mpanantenana fa pokaty. Aty amin'ny fiangonana ve tena fantatsika fa misy fanantenana tsy mampahamenatra. Izay ambaran'ny fiangonana dia tena fanantenana tsy mampahamenatra anao. So misy milaza hoe sy ampanantenay pastera lanitra fotsiny nareo hatramin'izao tsy hita fa izao tontolo izao feno fako noe. Fa tena tsy menatra ve ianao amin'ny fanantenana izay ambaran'ny soratra masina dia ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra. Andriamanitra ilay nampidina ny fitiavany ampimizara, nampidina mampianaka ary mandraraka ny fitiavany ao am-potsika. Dia mahereza ry havana. Dia io ny tena antsika manoloana ity anjara mofinainantsika ity. Hivavaka isika. Ry Tompo isaoranay ianao no ny fotoana nahafany niaraka indray tamin'ny fandiniana soratra masina. Dia raisinay ny teny ho fiainanay. Andinika izahay raha efa vita fihavanana aminao. Tsy mandrafy ianao intsony na mandeha araka ny fanaon'izao tontolo izao, fa tena sakaizanao, havanao, namanao. Misaotra ny amin'i Jesosy Kristy izay tena ny angaly ny fampihavanana tamin'ny nanekeny ho faty teo amin'ny hazo fijaliana. Misaotra ny amin'ny fampaharetana izany asa masina izany eo amin'ny fiainanay ary mbola mampaharitra izany koa eto amin'izao tontolo izao. Mety misy ny fifandrafiana aty anatin'ny fiangonana azy fa amin'ity soratra masina ity dia manaiky izahay Tompo noho ny fampihavanana vitanao Kristy tamin'Andriamanitra. Manaiky izay ho avana izay heverinay ho tsy azo raisina ho namana akory. Apetraka eo ampelantananao Andriamanitra ny fiainan'ny fiangonana amin'izao valiny taona ny advento izao, mba ho fiangonana mandroso amin'ny fihavanana any amin'ny isan-tokantrano, fianakaviana, fiarahamonina ary indrindra aty amin'ny fanjakana ao Andriamanitra. Apetraka eo ampelantananao ny firenenay dia ataovy mahay miandry amin'ny faharetana ny fahatanterahany fanjakanao Tompo ny tsirairay, nefa efa miaina izany sady koa ampony araka ny tenin'i Jesosy manao hoe aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana matokia izao efa naharesy izao tontolo izao, ary koa no hoe fiadanako no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao fa ny fiadanako no omeko anareo. Dia ataovy mivoaka eto amin'ny fiadanana sy ny fifaliana izahay hiatrika ny asa mandraharaha, ny fikarakarana samihafa manomboka ny atokantrano any amin'ireo birao-panjakana isan-tsokajina, ny fikarakarana ny fahasalamanay na ny fianakavianay. Tsaroanay ao anatin'izao vavaka izao ireo manaintaina ao amin'ny nofiny, ireo miady ao amin'ny fahafatesana, ireo manam-pahoriana nankiray amin'ireny ny havanay hiditra eto tsy ho ela akory amin'ity andro anio ity, dia ampionoana izy ireny ry Tompo, ireo voafonja, ireo manana olana samihafa, ary ny ankonanay na lavitra anay izy ireny na akaiky anay tena apetraka eo ambany masonao Tompo. Ianao no mahafantatra sy ny mahita ny mahasoa azy. Rainay izay ny an-danitra, ho hamasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny eny an-danitra. Meo anay no izay nasahanza ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoary ny jodrano izay tonona amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Andriamanitra ny fanantenanany ameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitomonareo amin'ny fanantenana no ny hery ny fanahy masina. Amen.
ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.